Ny mety ho toetry ny andro eran-dranomasina ny alarobia 12 janoary 2022 amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny alakamisy 13 janoary 2022 amin'ny 9 ora maraina. Ho an'ny morontsiraka atsinanana Cap-Dame ratrany Kapesa andrahoana amin'ny tsitokotoko mety arahan'orana tandrifin-drahona indraindray ny alina. Ho avy andrefana na avaratra andrefana ny rivotra ka ho sifatra amin'ny 520 km isan'ora. Adiny mpanonja na hanonja be ny ranomasina ahavon'ny onja ray hatramin'iray faingo 5 metatra. Kapesa hatrany Mahanoro. Misy tafiotra natoram-baratra. Hanorana tandrifin-drahona mety ara ikotroka. Ho avaratra ny rivotra ka ho sifatra amin'ny 520 km isan'ora ary hahatratra 80 km isan'ora indraindray. Hanonja be ny ranomasina ahavon'ny onja ray faingo 3 hatramin'iray faingo 7 metatra. Mahanoratra ny taolagny. Misy tafiotra ary ahery ny ranomasina faritra misy oram-baratra. Hanorana tandrifin-drahona mety ara ikotroka. Iovaova mpitsoky ny rivotra ka ho sifatra amin'ny 520 km isan'ora ary hahatratra 80 km isan'ora indraindray. Hanonja be ny ranomasina ary ahery indraindray manakaiky ny taolagny. Ahavon'ny onja ray faingo 3 hatramin'ny 2,9 metatra. Taolagny hatrany Cap Sainte-Marie. Hanorana manakaiky ny taolagny. Andrahoana amin'ny tsitokotoko any an-kafa. Ho avy atsinanana ny rivotra ka ho 80 hatramin'ny 920 km isan'ora. Hanonja be ny ranomasina ary ahery indraindray. Ahavon'ny onja 2 hatramin'ny 2,9 metatra. Ho an'ny morontsiraka andrefana Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent. Andrahoana amin'ny tsitokotoko. Ho avy atsinanana na atsimo atsinanana ny rivotra any amin'ny tapany atsimo ka ho 80 hatramin'ny 920 km isan'ora. Iovaova ny an-kafa ka ho sifatra amin'ny 80 km isan'ora. Adiny mpanonja na hanonja be ny ranomasina ahavon'ny onja ray hatramin'ny 2,3 metatra. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André. Misy tafiotra natoram-baratra ary ahery ny ranomasina. Hanorana tandrifin-drahona mety ara ikotroka. Ho avaratra na avaratra andrefana ny rivotra ka ho sifatra amin'ny 80 km isan'ora. Adiny mpanonja na hanonja be ny ranomasina ahavon'ny onja manodidina andray hatramin'iray faingo 5 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava. Misy tafiotra indray natoram-baratra ary ahery ny ranomasina. Hanorana avaratra amin'ny tsitokotoko. Ho avaratra andrefana ny rivotra ka ho 7 km isan'ora. Adiny mpanonja ny ranomasina ahavon'ny onja latsaky ny 2 metatra. Analalava hatrany Cap-Dame. Hanorana tandrifin-drahona. Ho avy andrefana na atsimo andrefana ny rivotra ka ho 7 km isan'ora. Adiny mpanonja ny ranomasina ahavon'ny onja latsaky ny 2 metatra.